Ny fanazavana mahakasika an'ilay fanalana solombavamboaka moa dia somary hafahafa ihany raha ohatra ka ny critère no resahana sy jerena ao anatin'izay. Fantatritsika tsara fa ny député Amady manko tonga teo ary nilatsaka hofidiana filohan'ny antenimieram-pirenena mihitsy izy fa voatery tsy maintsy nanala ny firotsahany no ny antony maro samihafa antranga teo anivon'ny assemblée nationale indreny ary hitantsika tao izy na tamin'ny fanokafana na tamin'ny zavatra sahala amin'izany. Ny motifa manko zany eto dia ilay règlement intérieur no entina zany hoe tsy fahatongavana manatrika na indray mandeha ara mandritra ny ataontsika hoe session ordinaire zany dia mitarika makany amin'ny fanalana an'ilay solombavambahoaka. Dia nefa raha mijery mahitsy sika dia mahita solombavamboaka maro be tsy tonga teo anivona zany antenimieram-pirenena zany ao ny ataontsika hoe Irma ohatra député an'ny Tamatavy, ao ihany koa ny député Naivra Oldinina ohatra, ao ihany koa ny député Lanto Rakotomanga ohatra sy maro samihafa izay tena hoe tsy tonga mihitsy nandritra ireo fotoan'ireo nefa maninona no sasany tazomina ny sasany kosa dia alana ao anatin'izany rehetrarehetra zany. Ny zavatra mampanahy ihany koa eto anivon'ny antenimieram-pirenena dia araka nefa resaka atsika ihany hoe eo anivon'ny antenimieram-pirenena ny asan'ny antenimieram-pirenena zany dia asan'ny commission. Ny commission no tena manapaka sy mandinika lalina ny fanapakevitra rehetra izay hoentina eo anivon'ny antenimieram-pirenena satria fombafomba fotsiny ihany sisa science plein air satria atsangatanana ny tena ho atao eny anivon'ny science plein air eny fa ny anivon'ny commission zany no manapaka hoe hoentina hivoaka ty sa tsy hoentina hivoaka. Ireo filoana lehibean'ny commission indreo nefany dia mbola tsy nisy niova hatramin'izao fa ilay napetraka ny filoha teo aloha Andry Nirina Rajoelina ihany iromara daholo ny akamaroan'ireo raha tsy teny fotsiny hoe ny mahafanjakana ny fanjakana zany dia mitazona avy andrianam-pirenena ohatra dia ny ataontsika hoe commission de défense nationale imbika herlaza no mitana an'izay amin'izao dia fantatrareo ihany tantara sy ny dossier rehetra tamin'izy fon'ny ministra ary nahatonga anazy ny alokaloka ty amin'ny solombavamboaka. Raha itentsika hoe ny amitana n'ilay antsoina hoe ny toe-karena sy ny teti-bola zany izay tena loharano iodinan'ny fanjakana mihitsy ary mahafanjakana dia tiana razafy mahefa no mitana zany andraiky zany dia fantatritsika ihany koa ny tantara nisy fon'izy ministra tamin'ny resaka écran place sisa tamin'izany fotoana zany. Raha tsy teny koa tsika hoe ny justice izy tsika na ilay atsontsika hoe ao amin'ny resaka lalàna zany dia misy an'ny mamatsara moa zany izay secrétaire général ny ministéran'ny ataontsika hoe ny fitsarana taloha izay efa nisy anteny tantara ny alaka amin'ny ray sasany rehetrarehetra reny alaka tamin'ny mbika koa tamin'ny fotoana androny eto tsika dia tsy olona ny anjehantsika tsy hoe makahala fa tany andreo olondreo tsika na zavatra ohatr'izany fa ilay fanovana mihitsy tena idivantsika ry tolomatsika hoe hovaintsika makaizy izy ty fa rehefa iza dia trongisina, rehefa iza dia arovana ary rehefa iza dia afenipenina. Tsika mila fanovana ny tolomana namonona tena kianja dia mitady an'izany fanovana zany zavatra tsy natao efa tsy nety taloha dia tokony tsy verina ntsony aty afara. Raha nisy olona nanao any tsy nety dia amin'izao andro ny fanovana zao matokony tsy hitarika tsy mety vavao indray na zavatra sahala amin'izany ka dia miatsika amin'ny tolona hoe aoka kosa mba hisy ilay égalité fitoviana eo anivon'ny antenimera hoe rehefa mitovy samy tsy teo dia efa samy tsy teo izy zay ny anankiray. Aoka kosa ilay tolona izay niainan'ny olona teny akanja mba ho hitantaratra aty anivon'ny antenimera fa tsy hoe anomana tanjona hafa ianao dia misy ho arovanao izay hiaraka aminao ary misy ho tongisinao izay tsy miaraka aminao anatin'ilay izy dia zany ny tantaratra mahatonga antsika miteny tsy manambara an'izao zavatra zao. Zavatra misy zany zavatra hita zany fa tsy afenipenina ary tsy ho takotakomana. Raha resaka fanalana ny solombavambahoaka indrainga manoloana voalazan'ny constitution dia fantatritsika rehetra ny lalam-panorenana ao amin'ny article 270 milaza mazava tsara fa tsy tokony nisy tsony ilay atsontsika hoe nomadisme politique na ilay fifindrafondrana ao anivon'ny antenimieram-pirenena ao. Zany hoe ianao zany raha vao miala ao anatina groupe parlementaire iray dia azo toliana ianao ary afaka miala tatelaka tsosolom-bavambahoaka tsony araka ny voalazany lalàna. Zany nanaovana andry Christine Razanamaso reny tamin'ny fotoana andro nanalana nahy tsofoloan'ny antenimieram-pirenena ary nanalana nahy tsosolom-bavambahoaka intsony ihany koa rehefa roviny reny miatra rehefa roviny reny tsy miatra satria efa fantatsika fa ravany groupe Irmara ary lasa miazakazaka manangana plateforme indray ve zareo
sy ireo indépendant zay niaraka tamin'ny fitondrana teo aloha ireo ihany dia le tota ihany ve zany no avadika ho lasa vaovao eto dia miova ny fotoana dia miala le soratra dia io le resantsika fana manimba ny firenena satria lasa misy le nomadisme politique zay nomadisme zay moa fafantatrareo ihany resaka nomady hoe mifindra le izy dia mikisaka any amin'izay toerana metimety kokoa aminazy sy any amin'izay misy tombontsoa mampetipety anazy dia le firenena eo taraiky foana dia zany rehetrarehetra zany mila jerena ary mila foanana mba ahafahantsika makany amin'izany tena fanovana zany satria raha izao no mitoy zao afindrafindrao zao zao fitrano trano zao dia horava ilay tena fanovana. Noesorina teo amin'ny antenimieram-pirenena ny solombavam-bahoaka Amadamady noho ny tsy fahatongavany tamin'ny fivoriana farany na dia tonga ny vory azy ho ny solombavam-bahoaka Rajerson Antoine raha naneho hevitra manoloana ny fampahafantarana teo anivon'ny fitsarana avy momba lalam-panorenana ny amin'ny fanesorana ireo solombavam-bahoaka misy 5 tsy tonga ny vory ka isan'izany ny solombavam-bahoaka Amadamady ankoatran'ireo solombavam-bahoaka Irmara misy 4 hafahafa ny sivana nentina nanesorana ireo solombavam-bahoaka misy 5 ireo raha resaka tsy fahatongavana mivory no anesorana azy ho ny solombavam-bahoaka Rajerson Antoine. Isan'ireo solombavam-bahoaka navitrika nanatrika ny fivoriana mantsy ny solombavam-bahoaka Amadamady ankoatra ny fivoriana farany teo kanefa maro ireo solombavam-bahoaka tsy nipoitra tamin'ny fivoriana io toa ny Tokely Justin Neve Raoldine Lanto Rakotomanga ary Irma kanefa tsy nisy nikitika izy ireo raha ny fanazavana. Dia somary hafahafa ihany raha ohatra ka ny critère no resahana sy jerena ao anatin'izay. Fantatritsika tsara fa ny député Amady manko tonga teo ary nilatsaka hofidiana filohan'ny antenimieram-pirenena mihitsy izy fa voately tsy maintsy nanala ny filotsahany no niatiny maro samihafa antranga teo anivon'ny assemblée nationale indreny ary hitantsika tao izy na tamin'ny fanokafana na tamin'ny zavatra sahala amin'izany. Ny motifa manko zany eto dia ilay règlement intérieur no entina zany hoe tsy fahatongavana manatrika na indray mandeha ary mandritra ny ataontsika hoe session ordinaire zany dia mitarika makany amin'ny fanalana an'ilay solombavam-bahoaka dia nefa raha mijery mahitsy sika dia mahita solombavam-bahoaka maro be tsy tonga teo anivon'izany antenimieram-pirenena zany ao ny ataontsika hoe Irma ohatra député an'ny Tamatavy ao ihany koa ny député Neve Raoldine ohatra ao ihany koa ny député Lanto Rakotomanga ohatra sy maro samihafa izay tena hoe tsy tonga mihitsy nandritra ireo fotoan'ireo nefa maninona no sasany tazomina ny sasany kosa dia alana ao anatin'izany rehetrarehetra zany. Mampametra-panontaniana ihany koa ireo filohan'ny voamerany Irmara eo anivony antenimieram-pirenena izay mitana toerana lehibe amin'ny fanapahan-kevitra stratézika raha nambarany solombavam-bahoaka Rajerson Antoine hatrany. Efa saika manana raharaha maloto avokoa nefa ny ankamaroany ireo Irmara mitana toerana lehibe ireo raha ny fanazavany. Ny zavatra mampanahy ihany koa eto anivon'ny antenimieram-pirenena dia araka nefa resahako antsika ihany hoe eo anivon'ny antenimieram-pirenena ny asan'ny antenimieram-pirenena zany dia asan'ny commission. Ny commission ny tena manapaka sy mandinika lalina ny fanapahan-kevitra rehetra izay hoentina eo anivon'ny antenimieram-pirenena satria fombafomba fotsiny ihany sisa science plein air satria atsangatanana ny tena ho atao eny anivon'ny science plein air eny fa ny anivon'ny commission zany no manapaka hoe hoentina hivoaka ity sa tsy hoentina hivoaka. Ireo filoana lehibe an'ny commission indreo nefany dia mbola tsy nisy niova hatramin'izao fa ilaina napetraka ny filoha teo aloha Andry Nirina Rajoelina ihany Irmara daholo ny ankamaroan'ireo raha tsy teny fotsiny hoe ny mahafanjakana ny fanjakana zany dia mitazona fiandrianam-pirenena ohatra dia ny ataontsika hoe commission de défense nationale Imbika Herlaza no mitana an'izay amin'izao dia fantatrareo ihany tantara sy ny dossier rehetra tamin'izy fony ministra ary nahatonga anazy ny alokaloka aty amin'ny solombavam-bahoaka. Raha itentsika hoe ny amin'ny tanan'ilay antsoina hoe ny toe-karena sy ny teti-bola zany izay tena loharano iodinan'ny fanjakana mihitsy ary mahafanjakana dia tiana lazafy mahefa no mitana zany ndraiky zany dia fantatritsika ihany koa ny tantara nisy fony izy ministra tamin'ny resaka écran place sisa tamin'izany fotoana zany raha tsy teny koa tsika hoe ny justice ozy tsika na ilay atsontsika hoe ao amin'ny resaka lalàna zany dia misy ny mamatsara moa zany izay secrétaire général ny ministèren'ny ataontsika hoe ny fitsarana taloha izay efa nisy anteny tantara ny alaka amin'ny ray sasany rehetrarehetra ireny alaka tamin'ny Imbika koa tamin'ny fotoan'androny etotsika dia tsy olona ny anjehantsika tsy hoe makahala fa tany an'ireo olon'ireo tsika na zavatra ohatr'izany fa
ilay fanovana mihitsy teny adivantsika ry tolomantsika hoe hovaintsika makaizy izy ty fa rehefa iza dia trongisina rehefa iza dia arovana ary rehefa iza dia afenipenina. Everina ho misy dilina politika miaraka amin'ny irimara ny fanehoan'ny fitondrana ny amin'ny fanovana ho iatran'ny solombavamboaka raha Gerson Antoine mitady ho rendrika sady ny sambo ny fanavaozana raha araky ny zava-misy raha ny fanazavany hatrany.